fanolorana ny PGE mila mijery tsara izay ao anatin'ny solombavam-bahoaka hoy ny MFM. Rano Alasora bobongory ny lavadrano nampanantenainy Jirama. Asa famonoana biby mitaky finiavana sy fahavononana ara-tsaina. Faltafaraka aminao ndray tony kilasy tongovavy sy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsipribaovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany nanatrany maro ary niteraka faneho-kevitra maro ny fanapahan-kevitra no raisiny fitondram-panjakana miantso ho fanatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana anolorana ny politika akaben'ny fanjakana na ny PGE izay ho tariny praiministra lehibe ny gouvernemanta ny zoma sy ny alatsinainy ho avy zao fandikan-dalàna miaro tsy fananjanana tanatohatra hitondrana ny firenena ny zava-misy vokatry ny tsy fahalalana ny laharam-pamiana eto amin'ny firenena ho ny mpanao politika. Programan'ny fanjakana no apetraka fa tsy programan'olo tokana na olombitsy. Mila mitsangana ny gouvernemanta feno sy ara-dalàna mialoha ny anolorana ny PGE amin'ireo parlemanta. Rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Iray volana latsaka izao, izany hoe ny 10 Jolay lasa teo no nametra-pialana ireo ministra teo anivon'ny gouvernemanta tsy Christian. Roa andro tao aorian'izay fametra-pialana izay dia naverina ho praiministra tsy Christian. Areto mbola tsy nisy voatendry hatramin'izao ireo olona soly ireo ministra niala ireo. Raha tsy misy ny olana tokony efa tafapetraka andro vitsy tao aoriana nametrahana ny praiministra ny gouvernemanta. Heverina fa misy olana angizabe ao anatin'izany izay tsy ahafahana maneho sy mampiseho an'ireo mambarany gouvernemanta ireo na olana eo amin'ny fifandraisana anatiny io na olana eo amin'ny faneriterenina toko politika izay miara-dalana ao ary fahatelo heveriko fa mety misy tsy ahafahana manolotra n'ilay gouvernemanta amin'ny tsona hoe relation diplomatique internationale. Iray volana latsaka tsy aoriana nanaitra ny maro ny fanapahana nataon'ny fitondram-panjakana mampiatso fivoriana tsy ara-potoana miaraka amin'ny parlemanta anoloran'ny praiministra ny politika akaben'ny fanjakana na ny politique générale de l'État ny zoma sy ny alatsinainy ho avy zao. Mazava nefa ny voalazany andiny fadimy amin'ny 20 amin'ny lalam-panorenana fa ny filohan'ny repoblika no mamaritra sy manapaka eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny politika akaben'ny fanjakana na ny politique générale de l'État. Manampy izany ny andiny fahina amin'ny 20 amin'ny lalam-panorenana milaza fa ny praiministra no mamaritra eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fandarana asa ho fanatanterahana ny politika akaben'ny fanjakana. Nandiny fasivy amin'ny 10 amin'ny lalam-panorenana ihany koa milaza fa ao anatin'ny 30 andro aoriana ny andrenan'ny praiministra no anolorany ny fandarana asa hanatanterahana ny politika akaben'ny fanjakana. Mifanohitra amin'izay nefa ny misy mbola tsy tafatsangana ny gouvernemanta. Mandika lalam-panorenana araka izany io fanolorana ny PGE eny amin'ny antermery io raha tsy ho faritana sy ho tsy tapahany eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta voatendry ara-dalàna. Tsy programan'olo tokana na an'olombitsy no entiny eny amin'ny antermery ho ny fanazavany. Tranga izay namafisana ny tokony hiritsona ho amin'ny fifampiresana ho tombotsoa an-daolobe. Endrena ngezabe indrindra dia ny fananganana gouvernemanta dia le programan'ny gouvernemanta mihitsy no entina fa tsy programan'olo tokana na programan'olona vitsivitsy. Ary zay ngeny mahatonga anany teny amin'ny hoe la dialogue national na heverin'zareo ho tsy lahara-pahamehana mihitsy fa za zany hatramin'izao dia miteny hoe zavatra ilain'ny firenentsika ny dialogue national zany ngeny ahafahana mijery hoe inona daony ny tena lahara-pahamehana maika amin'izao fotoana izao izay apetraka ao anatin'ilay PGE dia ahafahana ihany koa mijery hoe inona ny urgent inona ny important dia le PGE daholo mamaritra any zany karaha vao tsy hita taratra zay ao anatin'ilay PGE dia mbola handrina indray ihany fitondrana ilay firenena. Tsy mipetraka ny gouvernemanta anao ny présenté an'ilay PGE manoloana an'ireo député dia ataoko heveriko fa zavatra tsy mbola nisy zany teto firenentsika. Azo antoka fa olana ny anivon'ny antenemeram-pirenena ity PGE tsy fantapototra ity hoy ny fanazavany. Ahina ho tsy azo fankatoavana eo anivon'ny mpamatsy vola nefa izany ka hitraika amin'ny vahoaka. Tsy fahaizana ary tsy firarahina ny antanatohatra hitondrana ny firenena tsotro izao no azo andikan'izany hoy ny fanazavany. Ny fiheverana azy aloha dia tsy fahalalana sy ny tsy fahaizana ray faharoa ny tsy firarahina mihitsy an'le processus tokony hitondrana firenena zay izy io fa raha manaja zay zany dia matahotra ny ataontsika hoe ny matahotra
ny amin'ny mety ho vokatry tsy fahazana mitantana nge rehefa matahotra nge aloha tsy maintsy misy fahamailona foana zany ny zavatra mitranga fitonana firenena fa lisy tsy tonga de hoetiketina fotsiny arak'izay mahamaiky azy eo zany le firenena izy tika tsy ataoka ny fiteny mahazatra hoe gestion na épicerie fa gestion de affaires d'état zany a tsy mora tompoko miatrika an'izany hatramina zavatra madinika hatramina zavatra lehibe hatramina fifandraisana etsam-pirenena tokony ho rahana mijery kanefa moa mety izy fetraikany ngezabe ary tsy hoe le fetraikana raha ohatra tsy mitalana zany a andriamato prime ministre sy ireo heverina ho membre ny gouvernemanta mipetraka araka izany ny fanotaninany amin'ny hoe tamin'ny fotoana manao ahoana na molavolana ny politika kabeny fanjakana na PGE hoentiny anivon'ny parlemanta ity izavy ireo namolavola izany iaraha ny rehetra malala mantsy fa mbola tsy tafapetraka ireo ministra vaovao asolo ireo nametra-pialany mifandraiky amin'izay vaovao izay mitaky andraikitra goavana avy amin'ireo solombavam-bahoaka ny fandaranasa kabeny fanjakana na ny PGE izay atolotra amin'ny zoma izao ho ny antoko MFM ny azo antoka dia nitetika asa ankapobe teo aloha ihany no namboarina sy nokitiny izany no tokony asan'ireo solombavam-bahoaka araka nametrahany vahoaka fitokisana tamin'izy ireo mila vahaolana aingana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ho iatrany MFM Germaine Menjanary sy mbola afatsara manana andraikitra feno ary andraikitra mavesatra manoloana io fivoriana tsy ara-potoana ho fanolorana ny politika ankapoben'ny fanjakana io ny solombavam-bahoaka inona ny votoatina mifanaraka amin'ny famahana ny olana misy eto amin'ny firenena ve sa mankaiza ilay politika apetraky ny fanjakana hoy ny teo anivony antoko MFM azo antoka fa tsy emotra intsony io na misy na tsy misy ny gouvernemanta raha ny zava-misy ho iatrany ny fanazavana tokony tsy andalo fotsiny eny anivony ity androm-panjakana ity ny PGE fa tokony isy ady hevitra mafonja na dia solombavam-bahoaka ny fitondrana aza no maro anisa ao raha ny fanazavana ihany ho jerevantsika eo inona daholo ny ao anatiny eo fa ny solombavam-bahoaka no mijery ny ao anatin'le izy hoe tena mankany amin'ny fampandrosoana marina ve ty sa mankany amin'ny fanjakana olo tokana ve ty sa mankany amin'ny didiko fe lehibe ve ty sa inona ho hitantsika eo anjara solombavam-bahoaka zany misy ange ny mpanohatra ao anatin'ny anteny mera-pirenena dia aleo teny a ny solombavam-bahoaka zay ao anatin'ny anteny mera-pirenena mahita ny tsy fetezany ao anatin'izay dia aleo ny mpanao politika hiten'izay heveriny fa mampety azy na tsy mampety azy ny ady hevitra aloha dia any amin'ny solombavam-bahoaka ny tena ady hevitra lehibe a makany amin'ny fampandrosoana marina ve a io tetika asa fampandrosoana io le PGE io zany makany ve tena ao nilavan'ny solombavam-bahoaka azy ve azadiny fa ny solombavam-bahoaka dia mieritreritra koa izy ny any amin'ny faritra misy azy voakasika zany daholo ve io aleo izy ny tsara an'izay azo antoka fa ilay tetika asa teo aloha ihany noho izay ny prime ministre namboarina sy nokotihana fotsiny niaraka tamin'ireo teknisiana eny anivony ministera ka izao atolotra izao iarany rehetra malala raha teo fa efa prime ministre izy teo aloha ka isan'ny antony mahatonga ny fahasahiny hiatrika ny parlemanta amin'ny zoma sy ny alatsinainy ho avy izao io ho iatrany ny fanazavana efa nisy lasitra nanana mandat voalohany izy ary izy ihany eny amin'ny premier ministre teo hoe iny lasitra iny a no heverina fa mijery manam-pahaizana na teknisianina izy andrafitra azy dia mety solana amin'izay izay ny fomba fijerevanay azy a tsy voatery hoe le ministre mihitsy no mitsangana zany a izy efa nanana mandat anankiray teo manatsara an'izay izy sy manamboatra an'izay no ataony amin'ny alalan'ny teknisiana fomba fijerevako azy zay ho anay MFM zay samy manana fomba fijereva amin'ny mpanao politika tsirairay avy dia eo tsika mandinika hoe mety ve zany sa tsy mety zany raha tsy ahivina dia efa iray volana latsaka 3 andro izay no nametra-pialana ny gouvernemanta izany hoe tsy misy gouvernemanta ara-dalàna intsony eto Madagasikara taoriana izay ankoatra ny prime ministre izay no tendrena 2 andro taoriana ny fametra-pialany raha ny lalàna nefa dia ny gouvernemanta izany hoe ireo ministra sy ny prime ministre no mamolavola ny programa ankapobeny ny fanjakany nilazatrany ny teo anivony MFM fa mila vahaolana aingany Madagasikara ankehitriny manoloana izao olana maro lafy miteraka olana ara-politika toekarena ary sosialy izao makasika ny raharam-pirenena izay kely ny finoana ny amin'ny mety hatafavoana anaty fantrana laliny raha mbola izao fitantanana tsy mahomby sy feno gaby raraka izao ny mpanao politika manampitrotraka ny fahasahiranam-bahoaka
ny fomba fanaovana politika tsy mitsinjo ny mpona ao aminy fa variana amin'ny famenona posy ho an'ny tombotsoa ny tenany manokana. Horantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Potika ny fiarahamonina, rava ny fihavanana. Manjaka eto amin'ny firenena ankehitriny ilay kolontsaina nisy tamin'ny makao azy, vokatry ny fahantrana sy ny fahasahiranana. Manampitrotraka izany ny fomba fanaovana politika tsy mitsinjo vahoaka. Le fiarahamonina zany a sy mba an'le tsy fahampiana. Taloha mbola mora ny fiainany fa amin'izao tena mafy be, tena tanteraka mihitsy le samy makao azy, tena mafy, tena izany tsy miaiky vidin-javatra amin'izao tena misonitra be mihitsy. Le politika zany tsy mitsinjo fiarahamonina gasy tsony fa mahay ho an'ny paosiny dralampitondra zany ny tena betsaka, fa tsy mitsinjo n'izany vahoaka zany mihitsy reo lainy zany hoe miady ho an'ny vahoaka sinon tsisy an'izany zao. Mitotongana tsy mahita mangirana ny tokantrano malagasy, tsy hita mazava ny politika hitantanana ny firenena, vokany samy manao izay avelona azy sisany rehetra. Raha arak'le izy zany avariana amin'ny politika le izy dia le fiainan'le malagasy zany lasa mitotongana be. Raha aminay aty ambany zany ohatrany hoe amin'le fitondrana hoe amizao nefa le izy tsy hita mihitsy izay tena marina dia zay mahatonga an'le hoe ho sahirana ny olona. Na ny aty mananao fiainana raha lasa ohatrany hoe tsy zarary dia misahirana misahirana dia farany mitotongana raha nanony akonanay raha zany lasa ohatrany hoe misahirana. 12 taona no makaty, tsy misy fiatsarana ny fiainan'ny malagasy, miazakazaka manakaiky ny gisitra amin'ny resaka fahantrano. Efa mananika ny 7% amin'ny malagasy amin'izao no miaina anaty fahantrano. Tompony andraikitra voalohany fitondram-panjakana sady tsy mahay mitantana no mbola mampanjaka ny gaboraraka. Tsy nisy zava-bita ka tena nipaka tamin'ny fiainan'ny vahoaka ho ny mpanao politika. Marobe ny kabary farafahakeliny izy mikabary indray mandeha isan-taona. Zany hoe farafahakeliny izy avy nisy kabary eniny efa nataony. Dia tao anatin'izay kabary eniny izay afaka mijerytsika hoe inona daholo ny zavatra tanterahana tao anatin'ny taona. Raha miteny an'izany tsika dia kely zany ny fanantenana hoe mbola hahatafavoaka ivoaka amoaka an'izao firenena izao anatin'izao fanontany izao ve ny gouvernemanta. Raha ohatra izy manko ka tsy nanam-panantena zavatra be dehibe dia mba mety mieritreritra ihany ianao mba mety harinao le gouvernemanta fefa niteny zavatra maro be izy zany kanefa dia zao ny hafarantsika ary ny tena napotika azy tao anatin'ny 2010 taona. Tapenam-bava anaovana raha matahory ireo samijoro hiado amin'ny rariny sy ny famarinana eto amin'ny firenena. Tsy hisy atohitra ny feom-bahoaka raha mijoro hitsangana izy ireo. Fa misy ny fotoana hanginana tsonga amin'ilay fotoana hoe hanginana, fa misy kosa ny fotoana hitenenana sy hetsehany vahoaka ary efa tonga izay tsy misy asakana izay mihitsy na inona eo na vavabasy eo na lacrymogène eo na inona eo rehefa io vahoaka io no tena andeha dia tsy afaka manakana iny. Marary ny tokantrano malagasy, marary ny fiarahamonina, marary i Madagasikara. Tsy misy setra tsy voakasika saingy ireo tena mahakasika ny vahoaka tsy ahitam-baolana mandrak'androany ka manamafy ny fahantrano. Mampiaiky ny maro ny fisiririn'ny fitondrana ilaza fa Madagasikara tsy maintsy mandroso kanefa ny vahoaka ao aminy noana, tsy anasa, tsy misitraka rano sy jiro, miaritra tsy fandriam-pahalemana andro amin'alina sy ny maro hafa. Mbola lavitry ny afo ny kitay raha resaka fampandrosoana ny resahana eto Madagasikara. Vaovao manodidina ny fifidianana, mazava ny voalazan'ny lalàna, tapitra ny fotoam-piasana ireo ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy. Ataovy ny fifidianana ho ny ben'ny tanàna Amperinasa ao amin'ny komina Ambohitrimanjaka raha nitondra ny heviny makasika ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny Tenandy. No amafisy ny fahefana tsy tapakevitra no ampelantanana izy ireo amin'izao fotoana izao. Tato-baovao Germain Omenjanary eo amin'ny sary narindra ny mbola afa-tsara. Mahagaga ny tsiroson' ny fanjakana amin'ny famoahana ny daty raikitra ho fanatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Toa mihemitra lava teo aloha. Izao indray miandry ny fitsanganana ny gouvernemanta vaovao. Ny fiantsoana fivoriana tsaram-potoana anolorana ny programanasa ny fanjakana natao tamina filan-kevitra miafina no namaika fa tsy nisy ny hevitra ny tadiavana fomba mba ahafahana manao ny daty raikitra ny fifidianana ben'ny tanàna. Toa be fialana bala momba ity fifidianana ity ny fanjakana koa ny ben'ny tanàna Amperinasa ao amin'ny komina Ambohitrimanjaka. Dia indray zany conseil d'état moa zany miteny aza atao tsara fifidianana ben'ny tanàna nelanela faravolana novambra hatramin'ny faravolana desambra. Io nefa makatoany nefa araka ny fantatsika dia ny conseil de gouvernement. Ny gouvernement nefa hatramin'izao mbola tsy nitsangana fa prime ministre ihany no efa voatendry fa
ny gouvernementa ministre taloha ihany zany io de eo mihitsy zany mampisalasala hoe inona ny antony a famanina de fanenkevitra maro samihafa moa zany reny efa enitsika ireny hoe tsy lara-pahamena fividianana be ny tanàna misy ko miteny ao mifatahorany fanjakana ny fianao fividianana be ny tanàna de eo aloha zany tsika aloha hatreto hoe tsy raha ny zavatra marina zany de tsy fataratsony roviana no atao fividianana be ny tanàna fanazahay ko ary de mba lasa sahira-tsainy zay a mieritreritra sy mandinika an'izany rehetrarehetra zany hoe maninona natao akilavoa fividianana be ny tanàna maninona no négligé-ny ohatran'izao fividianana be ny tanàna kanefa azo lazaina hoe be ny tanàna ane no mpitondra fototra mananina vahoaka aty apotony zany a amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana de zay fotsiny hoe mbola miandry moa zany tsika roviana no tonga le fotoana fa efana tsy tapa-kevitra no eo ampilatananay be ny tanàna amin'izao saingy izao moa no tiany fanjakana hitondrana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana manerana any Madagasikara ho etrany ny fanazavana mazava ny lalàna tapitra ny fempitom-piasana mila miroso amin'ny fifidianana ho ihany ny fanazavany rehefa na ianao ara hoe eritreretra tsara ianao hoe efa olany manda zany ianao mbola anaty fitondrana na misy ary ny didim-panjakana manendry anao hoe anoy ny fitondrana manahirana ihany zany satria misy fahefanay zany zao be ny tanàna misy olona taminay ohatra hoe takany hoe mampieneripianay hoe fanaovana indrena pelidofina reny ampanaovana asa sy ny karazany reny zany de manahirana hoe satria tsy aminay tsony ny fahefana de lasa tsy maintsy mijery lalana hafa ahafahana manatanteraka ny asanao andavanandro zay za zany tsy mikevitra amin'izany ny anahy zany tiako fotsiny hoe lany mandaha atao amin'ny fividianana tsara ny manamarika fa mbola tolo-kevitra ny daty ny 1 Desambra 2024 izay nomeny seny ho an'ny Prime Ministre araka ny fangatahany efa nanaiky ny anatanterana ny fividianana hatramin'ny 17 volana Desambra ny filan-kevi-panjakana saingina izany aza dia ny filan-kevitry ny ministra sy ny gouvernementa ihany no manana teny farany na horaketina na tsy amin'io daty io ny fividianana izay ho be ny tanàna ny gouvernementa nefa ity mbola tsy re oloolo ny fahaterahany hatramin'izao manodidina izay vaovao izay ihany ny fahazotoana mifidy dia isan'ny fanefanany adidy azona mandray anjara amin'ny fanarenana ary manao indray ny asa fampandrosoana ny tanàna isan'ny olom-bofidy manakaiky vahoaka indrindra ny be ny tanàna ary maro ireo andraikitra takina aminy sy sahan'izy ireo fanadiadiana nataony Hortensia Andrianjakarvony sy ny Artanjo mampazoto ny olona hifidy ny fiandrandrana fiovana sy fanarenana ny tanàna tsy resaka andatabatra ihany no ilana amin'ny be ny tanàna fa maro ny asa fampiarana tokony ataony indrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena izay mbola ilofosany ankabeazan'ny malagasy ankehitriny mbola maro ireo fandraisana andraikitra sy hevitra tokony ho tapahana manoloana ny resaka fananantany ohatra ny resaka fanatsarana ireo fotodrafitrasa toy ny lalana ao an-tanàna ireo tohadrano ahazona miantoka ny fampidirana ny rano amin'ireo tany fambolena toy ny tambary anaovana ny vary aloha ohatra raha ny komina Ambotrimanjaka manokana no asian-teny noho ny tsy fampian'ny famatsiana rano fisotro madio amin'ny pompy dia voatery ny mponina ampiasa vovo na lavadrano etsy andaniny ny fahatapahana ary ny tsy mbola fahatongavan'ny jiro amin'ny tokantrano maro eny an-toerana fidy aka manazoko mifidy ara-dalàna nanan'Ambotrimanjaka tia manambotrimanjaka azy aloha zany amin'ny voalohany dia 80% mpamboly dia le akoatran'izay zany io lemaka an'Ambotrimanjaka io manano tantarany io zany lara-pahamehana ho an'Ambotrimanjaka voalohany raha mahafantatra an'io ny tokony hipetraka eo amin'ny toeran'io fa ny akoatran'izay tsy hitako izay olazaina fa resaka ambony latabatra manahira raha aminay tatsa zay ny lara-pahamehana raha hita Ambotrimanjaka amin'ity vary alohan'ny Ambotrimanjaka ity ngamba tsy izay tsy mahafantatra an'izany hoe io resaka rano io aloha ny voalohany tiany komina Ambotrimanjaka eny fokon'olona eto Ambotrimanjaka zany dia io sarobidy aminy io vary aloha resaka rano fa raha tsy mahavita an'io aminy dia tsy dia akasitrahany olona ety io zany miankina amin'ny zareo mpitondra mampitonga an'io milamina sy tsy milamina satria hoe mandeha ara-pahefana le izy ohatra ny tamin'ny tondasa fotsiny zao dia misy hoe efa mivory zahay dia miandry an'le didy mivoaka ela be zany le voatonga amin'le torona Ambotrimanjaka efa ritra le rano ohatra izay dia miteraka problème amin'le tantsaha le izy ety aminay
tena zava-misy eny aminay amponina prika zany misy forage zao mamatsy rano any tosy mainga avy eo amin'le fokotanina prika tsisy reto jiro eny aminay automatique tsisy eny aminay zany prika zany tsisy jiro eny mbola miasa any labozia ho antsika Ambotro Manjaka tongava mifidy dia mahaiza mandinika tsara fa zao nefa zava-misy eto an-tanàna. Mbola maro ny asa miandry sy vahaolana andrasana avy amin'ireo olom-bafidy vaovao ho ben'ny tanàna manoloana ny zava-misy iainana eny fotony amin'izao fotoana izao. Pejiny sosialy totany tsy misy fanjakany Madagasikara raha ny fahoriam-bahoaka amin'izao no jerena. Olana efa antaonany maro ny rano sy ny jiro saingy toa tsy ahitam-baolana maharitra na dia isany lokaloka nanomboka ny taona 2024 aza ny famana izany. Tranga izay mampiseho ny fampandriana adrisa ny vahoaka izao ataony fanjakana izao. Nizany zava-nisy ianan'ireo mponina teny Alasora ny mpanao gazety Germaine Mejanary sy mbola avatsara ka mitatitra amin'ny antsipiriany amintsika izao. Trano tsy mandeha ko tsisy mandeha mihitsy any eto amin'ny tapon'ity Lasora ity dia le commune manatitra izy kosa rehefa latsinainy dia sabotsy dia latitra afaka manatitra satria le vaky latsinainy be da be fizy manao commune fa tsy ampy anay satria ny rehetrarehetra na manatokantrano arany manana paopy anay trano raha tsy mandeha tsisy rano mihitsy zany zay dia za zao eritreretina za antitra be zao milolo rano any andro eritreretina tena mafy aminazy rano ray bidony tonga konday andro zay mitritrino dia mba afaka misasany zay afaka mena be tsisy fiainana mihitsy ny avany dia raha ohatra zay mana karama le 10,000 karama ny katsa 10,000 dia raha galana ranona 5,000 etreo zany efa vereraka le karama tsy mahavita zany akarano any lavitra any tsony fa ela be efa nisy 7 volana fatapaham-pofinay tsy efa 7 volana efa amatoa dia miaina amin'ny siterna na jirama fotsiny zay efa raha tsy zany tsy misotro ohatra zao hoe misy manatra dia mahazo tsisy manatra dia tsy mahazo dia manakarama 5,000 tsy tompony anay fa bidô efa efatrandro zao reo vaky mihitsy bidô ataony 9 andro. Izany no fijalian'mponina eto Alasora amin'izao fotoana izao. Tsy ady vory fiarovana tanàna tamin'ny fahagola akory ity aseho ity fa lava-drano nampanantenan'ny ministry ny rano sy ny jirama ho famana ny olan'ny rano ety amin'ity komina ity. Tena arabaky teny tokoa ilay hoe naniry hatramin'ny bozaka. Ny taona 2024 ilay fampanantenany saingy hatramin'ny androany dia izao hita amin'ny sary izao ny zava-misy. Tsy ity ihany no fampanantenana pokatina tao fa ny 9 Aprily teo dia nisy ny fiaonan'ny ben'ny tanàna sy ny ministra tamin'izany fotoana izany ho famahana ny olan'ny rano. Nilaza ny ministra tamin'izany fa izy tetikasa 7 forage izay atomboka ao anatin'ny 12 andro taorian'ny daty ny fampiresahana io. Eo ihany koa ny fametrahana sy ny ben'ny rano 5 vaovao eny Alasora, Andoharanofotsy, Iavoloha, Itosy, Ivato, Ambohipo. Rano nolazain'ny ministry ny rano tamin'izany fotoana. Raha ny hita ety Alasora aloha dia lava-drano Bombongolo sy vahoaka kery rano. Hoe ao anatin'ny 3 volana dia asina sy ny bendrano eny atapona Lasora ahafahana zany mamany olan'ny rano zany ety amin'ny fokotany Alasora sy ny ety amin'ny fokotany Mbiadana. Dia efa nisy ny appel d'offre zay natao ary indroa ataona no nanaovana le appel d'offre fa infructueux foana le izy zany hoe tsy nahomby lay appel d'offre dia andefa ny telony ray zao ka sao dia mba tokony ho jerena ny hoe ahoana ny tokony mba hanaovana anazy faran'izay malaky satria tena efa ao anatin'ny tsy azo anoharana ny olona amin'izao fotoana izao ary lay olandrano tao anatin'ny tokony fotoana mahana anazy efa lasa efa ela zany lay 3 volana nampanantenainy dia sao dia mba tokony hijery fomba hafa ahafahana mandeha aingaikaingana kokoa zany ao anatin'le famahana ny olona satria indroa metaona be zao dia mbola anao indray va mifanitelony hoe ho relancena lay appel d'offre nefa ny offre omen'ny olona ambony ny tolobidy zany noho ny voafaritra ao anatin'ny PPN. Ny komina no lasa miandraikitra ilay asan'ny jirama mba hitsinjovana ny aim-bahoaka na ny fiarabe na ny solika etomanany rano
dia lasa tetobola mivoaka eo anivony komina avokoa amin'izao. Ny jirama zany aloha mamatsy an'le rano a dia iny rano a alaina eny indray a no aparitaka amindreo simbendrano ety amin'ny fokotany a zay mila izany tahaka na lasora miadana sy manodidina eo zany monsieur G lasora sy anido dia ny commune zany miantoka ny gasoil ho an'ny camion tena tsorina fa fatiantoka ho an'ny commune le izy a fa na izany naty zany a angambany aina amin'ny rano dia tsy maintsy zay commune mandraina ndraikitray arak'izay azonay atao eny fa na dia atao aza hoe tsy asanay ny mamatsy rano ny vahoaka fa asan'ny jirama. Ny ministra teo aloha moa nametra-pialana, ny vaovao mbola any ankibony omby, ny vahoaka miaritra fijaliana fa ny fanjakana manao zay tiany atao. Ny filoham-pirenena mbola mahavita mampiseho hafaliana any ivelany tety firenena, toa tsy mahita akory ny olana atria ny vahoaka malagasy toy izao. Mbola olana eto Madagasikara ny tsy fisitrahana tokantrano malagasy sy ny sambatan'olona foto-drafitrasa ahafahana mahazo rano fisotro madio, fahadiovana sy fidiovana. Na andrenivohitra na ambanivohitra misedra izany olana izany avokoa, saingy misy ny fahasamihafana. Saika mitahiry sy miaina anaty loto ny ankamaroan'ny olona ary tsy misitraka rano ka iantraika amin'ny maha olona sy ny toe-karena. Antony mola volany Water tetikasa eny fotony ahafahana manatsara ity sehatra ity ho tombotsoa ny tsirairay. Fanampanazavana. 500 ny tahabazona rano fisotro madio eto Madagasikara raha nitary marika navoaka ny ministera misana ny rano ny taona 2012. Ny 700 amin'io dia fampidiran-drano tokantrano ary 370 isan-jato dia amin'ny fatsakana iombonana. Mampanahy ihany koa ny zava-misy eo amin'ny lafiny fanadiovana eto amintsika satria kely ny fivoarana hita isan-taona raha mihoatra amin'ny rano fisotro madio. Manodidina ny 530 isan-jato ny mporona ihany mampiasa lava-piringa manara-penitra raha nantotanisa ny taona 2012 ka ny 420 isan-jato manana isan-trano ary ny 120 isan-jato mitambatra araka ny zava-misy. Ny 20 isan-jato dia mampiasa lava-piringa tsy manara-penitra ary 30 isan-jato ambiny mangery ankalamanjana. Manaprofy izany ny zava-misy eny amin'ny toeram-pitsaboana sy ny sekoly. Tsy ampy ny foto-drafitrasa, misy ny tsy fahatomombarana eo amin'ny fisitrahana rano fisotro madio sy ny fanadiovana ka misy fitraikany amin'ny ponina sy ny toe-karena. Hita ny fitraikany amin'ny fanapahana fianarana sy fiasana ary miteraka fandaniana sy famoaham-bola ao an-tokantrano izany. Na tsy ampy ilay foto-drafitrasa momba ny rano fidiovana sy fanadiovana na misy fa tsy mandeha na misy ihany koa fa le piasa sy le mpikirakira ao zany tsy manaraka an'izay le resaka hoe bon comportement amin'ny resaka hygiène zay dia zay nefa tena sasa hoe zava-doza ho an'ny ohatra raha tsy tentsika hoe ho an'ny eo amin'ny toeram-pitsaboana dia lasa tratry ny aretina zany ilay ataontsika hoe ilay rasazy dia lasa mampita amin'le aretina hafa indray, lasa ohatran'ny hoe centre de santé zany, lasa ohatran'ny hoe lasa toerana famondrana aretina indray raha vao tsy mitandrina amin'izay. Dia raha ny anivon'ny sekoly indray izy lasa ohatran'ny hoe lasa miteraka abandon le izy raha ohatra zany ohatra hoe tsy misy toerana fidiovana azo antoka eny amin'ny toerana eny amin'ny fianarana zany dia rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny fadimbolana ohatra zany dia ny ankizy lasa tsy mianatra izy satria tsy mahatsiaro tena sécurité izy tsy misy intimité. Eto Madagasikara mitana ny larana faharoa amin'ny aretina mamono indrindra ny zazany areti-pivalalana. 790 isan-taona eo ny zazalatsaky ny 5 taona maty noho ny tsy fisitrahana rano madio sy fanadiovana. Miantoka ny fahavelomana araka izany ny rano, fanadiovana sy fidiovana ka namafisana ny mahazava-dehibe ny famitrahana sy ny fitadiavana vahaolana mifanaraka amin'ny zava-misy. Tafiditra anatin'ireo tetikasa ataon'ny Water vatsy ny mpiara-monina antoka vola, ny famatsiana foto-drafitrasa an-tsekoly sy ny amin'ny toeram-pitsaboana. Sekoly telopolo sy toeram-pitsaboana 5 no nisitraka izany nanomboka ny taona 2012 nanombohan'ny tetikasa. Mahafantatra ny mahazava-dehibe izany ny rehetra saingy amin'ny fanatanterahana azy no mila ezaka. Dia ohatra hoe ny sasany tsy mandeha le rano dia zay no nametrahana le rano. Dia fantatsika ihany koa fa ny changement de comportement zany ohatran'ny hoe misy pré-condition zay vao tanteraka le izy hoe sarotra ny anasana tanana raha tsy misy foto-drafitrasa misy fanasana tanana eo. Satria rehefa natao zany fanadidina fa maninona nareo araka izy ny tsy manasa tanana, tsy mandeha ny ranonay na tsy manana an'izany zahay dia zay no nametrahana le foto-drafitrasa. Misy ny fitondran-tena omba ampietsika mila hovana amin'ny fitantanana ny rano na misy aza ny foto-drafitrasa tsy aritra izany raha tsy hainy mitantana azy.
tsy lany be ny vola ohatra amin'le sakafo kojakojanany reny zavatra reny satria raha tsara n'le fiantsika mahay mitantana le rano sy rehetrarehetra na misy fotodrafitrasa zany io dia hainao no mitantana an'le izy zany dia ataontsika hoe raha fotodrafitrasa vaovao no natao teo a dia maharitra kokoa iny raha olona efa miovany manao an'le izy eo dia ny anankiray ihany koa rehefa manao an'le fivoapetsika ianao a dia mahazo an'le ankoatra ny fahasalamana dia manana fotoana be da be ianao ahafahana miasa rehefa tsy marary ianao. Ankoatra ny fampitovina ireo sekoly sy toeram-pitsaboana no beazina tamin'ny alalan'ireo hetsika maro ny rehetra hanonezaka efa natao mba ho lasa fahazarana sy fomba fiaina mihitsy sy ny fidiovana, fisotroana rano madio, fitandrona ny fahadiovana sy ny fitantanana ny fako. Rehefa ny rehetra no miara-misala sy manova famindra ho tratra ny tanjona. Pejy ny fampianarana kosa indray ny fianarana no lova tsara indrindra sarotra nefa ny fampidirana mpianatra noho tsy fatakarany iray aman-dreny ny saram-pianarana sy ireo kojakoja ilaina amin'izany. Itsy andaniny ihany koa ny vidin'ny fitaovam-pianarana izay tsy mitsambitombo amin'izao fotoana izao. Sitraka Ratovinambintsoa ny ari-tanjona. Afaka iray volana dia hiditra amin'ny taom-pianarana vaovao ireo mpianatra. Noho ny vidim-pianana izay tsy mitsambitombo isan'andro dia sarotra ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly ho an'ity taom-pianarana ity. Tsy nisy ny fampiakarana sara-pisoratana anarana ho an'ny sekoly sasany noho ny fahitana sy fahafahany ray aman-dreny manefa izany. Mihavitsy ihany koa ny tahapahvitrihan'ny zaza malagasy miditra an-tsekoly ary dia hita fa mihaina isaky ny fiakarana kilasy izany. Ya raha ny zavatra misy moa zany amin'izao fotoana ny fahavitrihan'ny ray aman-dreny izay mampiditra mpianatra dia hita tokoa zany fa marisarisa rahantsika malala ny toetra raha misy eto anivon'ny firenena noho ny fahasiarana ny vahoaka angambany. Raha miteny zao ny mpianatray tamin'ny herintaona manodidina ny 200,000. Amintsika miteny zao ray volana katroka zao ny fidiran'ny mpianatra fa raha misy zato be da be. Le ray aman-dreny tsy miteny hoe anala zana izy na hoe tsy ampianariny intsony ny zanany fa rehefa tonga eto izy sady tsy mitondra vola fa miteny hoe miandry kely fa ny zanakay mbola ato no hianatra. Eo zany le ahitantsika anazy hoe tena sahirana ny vahoaka malagasy, sahirana ny ray aman-dreny amin'izao fampidirana mpianatra zao. Raha amintsika miteny zao zany mahakasika an'izay hoe fidiran'ny mpianatra zay amin'ny vola aloha zahay koa dia mampianatra anaka izay koa dia anisan'ny ray aman-dreny dia mahatsapa ny fahasiarana ny ray aman-dreny ka raha ho anay manokana aloha zany dia tsy nisy ny fampiakarana na ny sara-pisoratana anarana na ny écolage dia tsy misy ny fampiakarana zany fa mitovy any tamin'ny herintaona ihany. Ny mahakasika ny hoe fandaminana ny ankapobeny zany dia hita zany araka ny teneniko teo marisarisa le ray aman-dreny dia misy ny tsy maintsy fampirarahana amin'ny ray aman-dreny mahakasika an'izany fandoavana ny frais généraux sy ny écolage zany amin'ny alalany hoe zaraina roa na zaraina telo ny fandoavana ny écolage mba hanamora ny fampidirana le mpianatra. Ny tandrotsika dia ho an'ny fanabeazana dia tsotra ihany hoe ny vahoaka ny zaza malagasy dia tokony sitraka izany fampianarana izany satria tsy misy zavatra azotsika atao eto anivon'ny firenena raha tsy maintsy zaza malagasy. Raha mizaotsika miteny zao aloha zany mbola tsy voafaritra zany hoe 4% an'ireo taloha no niala fa araka le niteneniko teo hoe ny akamaroany ray aman-dreny dia tonga miteny hoe mbola mamerina ny zanaka hiditra hianatra fa any amin'ny fandoavana vola sy ny fandaminana ny ankapobeny aty an-tsekoly no tsy mbola misy. Na eo aza ny fahalafosan'ny fitaovam-pianarana dia tsy maintsy efaina izany mba hosoan'ny zanaka eny amin'ireo mpamingadina ka n'ireo mpanjara ireo fitaovam-pianarana sitrany ahay. Ny volana aogositra toy izao moa no mahabe ny mpanjifa no ity volana ity izay manakaiky ny fidiran'ny mpianatra. Efa tamin'ny volana juin zay dia efa nanomboka naka entana mba hialana amin'izay le hoe miakatra be le vidiny dia miezaka zany zay hoe alololo dia aka fitaovam-pianarana fa rehefa miverina rehefa aveo miverina maka entana zao zay dia mety hoe miakatra satria efa misy le namana zay naka taty aoriana zany efa niteny hoe miakatra be daholo ny vidina fitaovam-pianarana. Isa taona aloha izy tena ohatrany hoe somary malaindaina amin'ny voalohany zany hoe vao vakansa zany le ray aman-dreny le ankizy dia somary maka fotoana kely hoe tsy dia mividy mihitsy aloha fa rehefa anoany amin'ny farany volana o zao vao tena hoe miazakazaka be ny olona hoe andeha hividy fitaovana dia tsy maintsy hoe miezaka moa zany hoe kompletena fitaovan'ny ankizy fa tsisy hoe tsy mividy. Isan'ny voakasika amin'izany fiakaran'ny sara-pisoratana anarana izany ihany koa
ny mpianatra eny amin'ny fanjakana. Izany fiakaran'izany moa dia tonga hatramin'ny 7 alina ariary. Eo ihany koa ny tsy fisian'ny famatsiana ara-tsakafo sy ara-pitaovana ireo mpianatra ka isan'ny tena tsy mampazoto azy ireo hiditra an-tsekoly. Amin'ny sekolim-panjakana zao efa tsy latsaky ny 7 alina ny mampiditra mpianatra. Ankoatran'izay tsy nisy intsony ny kit scolaire, ny fampitaovana, ny cantine scolaire. Ny sekolim-panjakana rehetra eto Madagasikara vitsivitsy sisa no nomeny fanjakana ilay ina moa izy to kit scolaire sy ny cantine scolaire. Zany nefany mitarika ny abondant ho an'ny ankizy zaza malagasy. Nefany amin'izao ny ray aman-dreny efa sahirana ny vary, mikapoaka amin'ny vary efa lafo be aman-dreny. Dia nefa ilay fanjakana amin'izao fotoana mampanantena an'ity rehetrarehetra ity be da be ny zavatra mpanantena any fa tsisy ninina. Ankoatran'ny hoe be da be ny ankizy miala mianatra, ankizy efa tsy mihinan-kanina mandeha mianatra any ny ray aman-dreny tsy manam-bola, tena 0 eto Madagasikara zany 0 fa ilay olona koa mbola mifidy an'io 0 be io ihany. Zara atao tsinotsino ny fampianarana eto Madagasikara, manodidina ny 770 fango 7 isan-jato ny malagasy no tsy nandihy fianarana raha nitatitra hatrany. Lafim-baovao hafa tanteraka, dingana maro no tsy maintsy lalovana mialoha ny atongavany eny ambliantsika rehetra eny, manomboka amin'ny fikarakarany mpiompy ireo biby ka hatramin'ny famonoana sy ny fikarakarana azy aorian'ny famonoana azy. Atao anatin'ity faranjiadiana ireto hijery ireo zava-misy any amin'ny toeram-pamonoana omby sy kisoa eny Ampasika isika ny asan'ireo mpamono biby sy ny fiatrian'izy ireo izany. Faniry Andrianarivo, Mathieu Prince. Anisan'ny toeram-pamonoana biby lehibe iray eto Antananarivo ny ety Ampasika. Toeram-pamonoana omby sy kisoa manodidina ny 5 isio ny misy ety. Eto ny toerana hamonoana sy karakaran'ireo omby na kisoa manomboka amin'ny famonoana azy mandra-pahatonga no azo amidy eny ambony latabatra mivarokena. Arakaraky ny hena ilain'ireo mpakambgadiny ny isan'ny omby na kisoa mateto isan'andro. Ho an'ity toeram-pamonoana iray ity zao dia omby 5 ka hatramin'ny 7 isio no finoana eto isan'andro. Araka ny fanazavana dia ny hena io isy io, anton'izany ny fihenan'ny fanjofany malagasy ny hena no ny fiakarany vidikeny izay mahatratra amin'ny 7 sy 2 alina ariary ankehitriny. Antony maro moa no mahatonga io fiakarany io. Transport le izy tsy maintsy ny lalana ratsy ohatran'izany, tsy maintsy ny mianka metsaika any tômôbila indraindray firy andro vao tonga dia efa miakatra amin'ny fore. Voatery tsy maintsy miakatra koa zany vidikena. Indraindray le varinany any lanonana ny any atsimo dia krizy le omby, tsisy mpandefa omby, zay mahatonga an'izy dia manararoatra amin'ny mpanambola rehefa ny lafolafo ny entany. Olona maro no mivelona amin'ny asa famonoana omby raha ny eto Anosizato. Asa azo lazaina fa sarotra noho izy mila fitandremana fatratra sy fahavononana ara-tsaina. Io tsy santimo ohatrany ny asa rehetra mihitsy satria biby dia izy dia zay hoe fa mialomana vady aman-dranak'izay dia tsy maintsy atao ilay asa. Mety hoe mamono omby eo amin'ny 3 eo na 2 vita izay amin'ny 7 dia izay aloha ny tolakandro hoe par jour zany dia mifetsehana anazy indray ohatrany miasa rehetra ihany, tsisy hoe atahorana, tsisy ohatr'izany fa ny fitandremana ny tena betsaka. Ohatra hoe ny zavatra lalaovana ho ato izao zavatra maranitra daholo dia izay ilay fitandremana tena ilaina. Moa ilay omby koa misy masika dia mila mitandrina tsara ianao zany mba tsy ho tratran'ilay loza. Tsy vola mivantana ny karaman'ireto mpamono omby ireto fa ny taova-kena moto no filazan'izy ireo azy. Milanja 4 kilao eo ny moty amina omby iray raha toa ka 7 ariary no amarotana ny 1 kilao amin'izany. Raha totaliana dia 403 alina ariary zany ny vola azo amina omby iray ho an'ny mpamono. Mahavelona tsara ny asa araka nambaran'izy ireo, eny fa na dia mamizana sy mampatahotra azy zany no ny omby izay matanjaka ka mety hitroatra eo am-pamonoana. Tsy liana loatra amin'ny fanavaozana na batoary ireo mpisehatra no ny tahotry ny overy asa. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany, naminany misy na ady an-trano ao Royaume-Uni i Elon Musk lehibe ny platform X manoloana ny fifandonana ataony ery farany havanana manohitra ny fifindramona faobe ao Angleterre.
niteraka fahatezerana ho an'ny praministra britanika izany natratrava alo amin'ny 77 mahery ny fisamboran'ireo polisy hatramin'ny nanomboan'ny hetsika araky ny filazan'ny NPCC fikambanana iray mampivondrona ireo lehibean'ny polisy samihafa manerana ny firenena. Onisoa Fifaliana, Andry Rakotomalala. Taoriny ny fahafatesan'ireo tovovavy kely telo tany Liverpool tamin'ny herinandro lasa mitoetrano ny fihetsiketsehana taon'ny hery farany ankavanana ny Royaume-Uni. Tsy misalasala manohana ny hetsika manohatra ny fifindramonina fahobe Elon Musk, miliardera britanika, tompon'ny plateforme X. Tsy azo idivirana ny ady an-trano any Angleterre, hoy Elon Musk tanatin'ny pejiny manokana amin'ny tambazotra sosialy. Manoloana ny fihetsiketsehana misy any Angleterre, ataon'ny hery farany ankavanana ho fanoherana ny fifindramonina fahobe. Nanome tsiny ny gouvernement tarihin'ny Prime Ministre Keir Starmer ny teany ary tondroiny ho mitovy amin'ny firaisana sovietika i Angleterre. Manohana ilay lehilahy iray voapanga ho nandrisika ny fankahalana taorian'ny lahatsoratra ny antso ho fampitsaharana ny fanehoan-kevitra amin'ny Facebook Elon Musk. Mangoraka ireo mpanao fihetsiketsehana izay mamonozongozona ny fireneny ity mpanefoefo britanika. Hetsika iray izay nivoatra tamin'ny ampahany noho ny tsao sy ny vaovao diso novizina momba ny fivavahana noho ny andohan'ny korotana no tarihin'ny hery farany havanana. Tsy nitsitsy fitenenana tamin'ny Prime Ministre britanika Elon Musk ka niteraka fahatezerana tamin'ireo mpitondra britanika izany. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tombovavy mankasitraka fiainanao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany manome fotoananao kosa ny tenako amin'ny rampitso toy ny ora mahazatra. Veloma tompoko.